Dia faly zany zay eto amin'ny fandarana Gasikara avy aty Toulouse Frantsa, mandray anao Gasikara Fenosoa ary misaotra anao nanaiky hiresadresaka sy hamaly ireo fanontaniana vitsivitsy maromaro ho an'ny mpiaino sy ny mpanaraka ty fandarana ty maneran-tany. Eno zao tontolo zao isika satria misy ny internet zany miarahaba anao Gasikara Fenosoa. Miarahaba Marizo ary miarahaba antsika rehetra malagasy izay havana rahalahy na vavy izay mila ravinahitra ny ampitan-dranomasina kanefa mahatsiaro ny tanindrazantsika dia Madagasikara izay tanindrazana iombonantsika amin'ny alalan'izao fandarana Gasikara izao izay mahafinaritra na ny anaran'ny fandarana ihany koa satria mampiseho ny fitiavantsika ny tanindrazana arabaina manokana isika rehetra amin'ny toerana rehetra izay misy antsika manaraka sy manjoy an'izao fandarana izao. Dia misaotra ny ekipan'ny Gasikara sy madame Marizo mazava ho azy amin'ny fanasana tompoko. Miarahaba tompoko. Ianao moa zany Gasikara Fenosoa dia fantatra amin'ny asa fanaovana gazety ary indrindra tamin'ny alalan'ny fandarana l'invité du jour teo amin'ny Real TV nandritra ny 5 taona nanomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy ianao zany narahan'ny malagasy marobe any Madagasikara ny aty an-Tafondrika ihany koa. Lina izy ireo nijery anao sy ny vahininao zany miresaka amin'ny fiainanao Madagasikara na araka sosialy zany na ekonomika zany na politika zany na finoana zany. Dia liana koa zareo zany indraindray mangitakitaka mibitaka koa angamba indraindray maheno fanontanianao mahitsy dia mahitsy tsy misorona alalana bebe kokoa ny hevitra ireo vahininao mitady ny marina indraindray koa mitady ny tamberin'andraikitra andrasana aminy indraindray fizarana tsotra fotsiny ihany koa. Rehefa maheno ny Gasikara Fenosoa dia hoe manana fahasahiny izy mpanao gazety matianiny sy ny karazany dia taitra tapoka na ino zany fa hoe misy dingana hafa ataon'ny Gasikara Fenosoa indray zao nanambara tamin'ny vahoaka ianao zany asa 3 herinandro zay hoe hirotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka ao am-boriboritany fahatelo. Dia tsorina aloha fa vao naheno an'izay dia hoy hoe ohatry ino tia nahazo an'i Gasikara Fenosoa hiditra politika. Nefa tsy dia tena izay no tiako hametrahana ilay fanontaniana fa ataoko tsotsotra kokoa izay torapo fa ilay tena tiana anontaniana anao dia hoe inona ny antony Gasikara Fenosoa aminao efa afaka mametraka fanontaniana amin'ny olona politika, afaka mandray anjara amin'ny fampahafantarana ny vaovao sy ny karazana amin'ny fiainam-pirenena dia nahoana inona ny antony ny hidiranao hirotsahanao misehatra politika ho candidat solombavam-bahoaka ihany koa moa zany boriboritany fahatelo eo Antananarivo. Mankasitraka Marizo amin'ny ankapobeny aloha dia raha omenao fotoana kely satria nisy lalatsaina zany natonga an'izy io fa tsy hoe fanapahan-kevitra tao anatiny na amena na anaty na antony maro samihafa. Marina tokoa ny filazanao anazy sy ny filazantsika rehetra mpanao gazety Gasikara Fenosoa ary amin'ny mampanao gazety izay mihitsiny no natsapana fa tena hoe tapidala-kaleny malagasy amin'izao fotoana izao. Miara-manaiky tsika na pomby ianao na mpanohitra ny fitondrana na malagasy tsy maneho hevitra ianao dia miara-manaiky tsika fa tapidala-kaleny malagasy izay mipetraka eto Madagasikara androany zany ary mahita ny fiainam-bahoaka ianao, mahita ny andavanandro ny fiainan'ny olona ianao dia mahita ny pratika politika na ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ianao dia mahatsiaro hoe veriny malagasy, tapidala-kaleny malagasy, tsy manana intsony ny antsointsika hoe fanantenana ny malagasy. Gasikara Fenosoa dia iray amin'ireo malagasy, miaina mitovy amin'ireo malagasy ary tena isan'ireo ataontsika hoe vahoaka, valala tsy mandady arina mihitsy mpanao gazety ary ny asa fanaovana gazety dia tsy kisendasenda ho anazy satria nofinofoka hatramin'ny mbola kely izy io ary mbola kely mihitsiny dia efa tia miaro ny vahoaka, mbola kely dia efa tia mitondra ny tenin'ny vahoaka ary io asa fanaovana gazety io everiko fa tena lalana anankiray nafahako tena hoe solo-tenan'ny vahoaka tao anatin'izay asa izay. Ny fandarana l'invité du jour no mety ho fantatry ny olona satria atany amin'ny taona 2024 tany dia efa nanao an'izany asa fanaovana gazety izany. Taty amin'ny 2024 vao nanomboka tena fantatry ny olona fa rehefa nahita an'ilay fomba fitantanana an'ilay firenena, mahita an'ilay kapasité ny mpanao politika, mahita an'ilay niveau de débat politika izany rehetrarehetra izany dia nahatonga anahy resy lahatra fa hoe tsy ampy intsony
tsy ampy intsony ny fametrahana fanontaniana eo amin'ny plateau na eo amin'ny fandarana. Misy zavatra zany tena andrasanao amin'ny mpitondro na andrasanao amin'ny mpanohatra mametraka fanontaniana ihany ny azo nataon'ny mpanao gazety. Zany hoe spectateur zany ianao. Nanapa-kevitra hoe andeha hiditra ho lasa acteur. Zay zany no tena antony voalohany indrindra aloha zany nanapa-kevitra hoe tena tsy ampy intsony ity. Na za misafidy tsy resaka politika intsony, tsy anaty, na za manampy corde anankiray afako zany miditra ao anatin'ilay ataontsika hoe fiainam-pirenena. Ka ny tena nahatonga le fanapa-kevitra zany dia hoe hiroso lalindalina kokoa amin'ny ataontsika hoe fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena. Raha mametraka fanontaniana fotsiny dia mijanona tsy ao ilay izy. Fa rehefa miditra ao anatiny dia tsy maintsy mpandray anjara ianao. Ianao zany raha te hanova zavatra, ianao zany raha te hitondra anjara-biriky, tsy mitazana fotsiny, tsy mitsikera fotsiny ianao, fa ny ataonao miditra ao anatiny ianao dia mahita ny aty volany. Mila fahefana zany, mila pouvoir zany, be dia be ny pouvoir kanana na dia toeram-boatendry fotsiny azy. Fa tsy mety aminazy izy satria ny toeran'olom-boafidy no ahafahanao zany mametraka ny légitimité anao, ny crédibilité anao ao anatin'izay tontolo politika izay. Ka raha ohatra ka fitiantsika zany le izy dia hoe zay matsiaro tena fa tokony andray andraikitra dia mirotsaka ao anatin'ilay fifidianana. Io ihany zany ny lalana ataontsika hoe tsy mampigadra raha eto Madagasikara. Io ihany zany ny lalana azahoanao mety manakihana, azahoanao maneho hevitra amin'ny mpitondra fa tsy hoe faly fotsiny amin'ny fomba fitantananjareo ianao dia mitsikera ianao hoe mijaly ny vahoaka, fa mila miditra zany ianao ao anatin'ilay izy mba ahafahanao manitsy tsy ampy intsony ny fametrahana fanontaniana fa je veux être acteur fa tsy spectateur intsony noho ilay fitiavan-tandrazana loatra atao. Ianao toy nilaza hoe io ny sehatra azoana manova ny zavatra. Nilaza ihany koa nefa ianao hoe fantatra amin'ny pratika politika antsika any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Aiza hoe zany ny atokisanao zany fa ny fidiranao ao dia hanova ny zavatra rehefa hita ny pratika hatramin'izay na motion de censure lasa mivadika tapaka teo ny ianao niteny teo hoe mety tsy mampigadra amin'ny mpanao politika nefa misy ny olona migadra adoboka anaty fiara, adoboka anaty any amponja ihany ny sasany. Ahoana ny atokisanao fa ny fidiranao ao fa tsy ny fandehanana eny an-dalambe sy ny karazany no mety hampiova zavatra Gasikara Fenitsoa. Safidy manokana mihitsy ary ny fanontanian'ny olona be dia be Marie-Jo dia hoe olona ray ve avita hanovana Madagasikara eo anivony antenera-pirenena. Tena marina izany. Ny olona anankiray tsy havita hanova pratika politika eo amin'ny antenera-pirenena. Fa ny anahy ny prinsipa na ny idéologie izay nitondrako azy dia hoe raha isika rehetra samy miteny an'izany daholo hoe olona ray ve havita hanova dia hitaza fotsiny ve tsika, hijery fotsiny ve tsika. Androany za dia milaza aminao fa tsy nisy olona teto ambony tany ka rehefa nanomboka analisa dia 5 na hoe tonga dia 10, fa misy antony mahatona nanomboka amin'ny hoe ray, 2, zany hoe miainga amin'ny ray no lasa 2, ny 2 no lasa 3, ary ny 3 no lasa 10, 20, 50, lasa 100. Ny tanjoko androany dia hoe farafaratsiny aloha ndao tsika hanomboka. Gasikara androany tsy havita hanovany Madagasikara, tsy havita hanovany pratika politika any Madagasikara, fa ozy hoe andao tsika hanomboka. Farafaratsy aloha misy anankiray, rehefa tonga ao misy ny atao hoe vondrona parlementaire 5 ianao, 4 ianao dia afaka manangana raha ny sipika anatiny antenera-pirenena. Fa ny tanjoko aloha androany tsy mahavita hanova fa andao aloha hanomboka. Raha mbola mitaza-potsiny tsika efa hitantsika amin'ny pratika politika izay sokajiako ho fahalovana pourri na hoe lo mihitsiny dia izay no mampatonga an'andro any hanomboka aloha za, andao aloha hanomboka. Gasikara manomboka azy. Raha misy olona resy lahatra amin'ny Gasikara, resy lahatra mitovy hevitra amin'ny Gasikara, miainga amin'ireo solombavam-bahoaka indépendant,
eo anivony antemera-pirenena mba iny lasa 2 efa afaka manangana fondrona parlementaire ary afaka mitohy tsikelikely zany fa ny azy zany androany tsy manao defia hoe vitaka eo matetika ny malagasy sy zay mpanao politika rehefa tonga dia hoe zany mesy zany anavitra ny Madagasikara tsy zany fa hoe anomboka Gasikara farafaratsy misy inisiativa atao anova ny pratika politika io ary io anteny mera-pirenena io no hitako lalana voalohany be dia be ny olona miteny be dia be nkeny mpanao gazety nanao ohatry ny laza ao fa rehefa tonga ao dia miova ny toeran'olom-boafity dia tsy hitovy amin'ny toeran'olom-boatendry androany dia milaza aminareo diaspora namako mifona tena mifona Gasikara fensoa ny tamin'ny pratika politika izay nataon'ireo zokiko mety mpanao gazety izy ny lohalalana mifona ny amin'ny pratika politika izay nataon'ireo mpanao politika hatramin'izay rehefa propaganda tsy fifidianana ihany no eny avoaka dia rehefa mahaseza dia mifona diso izy ireo ary diso izany pratika politika izany izay ny andraisako hoe mifona ao anatin'izany rehetrarehetra izany fa androany Gasikara ny safidiny ho député indépendant voalohany dia izao inona ny antony indépendant faleko tsy manino lay ministra raha ny safidiny ministra dia manana ny antsoina hoe tamberina andraikitra redevabilité na dette morale na mpanendry ahy prime ministre zany filoham-pirenena zany ary ao anatiny ataontsika hoe gouvernemanta tsy maintsy misy ny antsoina hoe solidarité gouvernementale ka na dia efa hitanao fa tsy mety ary ve ny lalana hitondrany ny fanjakana le firenena po satria solidarité dia tsy afaka miteny ianao tsarovy fa ny solombavam-bahoaka dia afaka manao tolo-dalàna afaka mandoda tabatra amin'ny asan'ny mpanatanteraka ary izay indrindra no natonga Gasikara nanao indépendant tsy miankina maly eo teny raha ny atoko politika fantatrao reny raharaha Christine Razanamahasoa misy ny atao hoe discipline de parti ny atoko politika lasa tsy maintsy miaro ny foto-kevitr'olona ray ianao filohan'antoko vondron'olona sy ny sahala amin'izany nampanohitra izany napombo izany za dia nisafidy tsy te ho voagejany izany Gasikara fensoa manan-danja ve raha ray ianao na roa tsy misy mihaino ve raha olona ray indépendant ahoana ny hainonanao ao amin'ny antemera-pirenena tsy maintsy mihitsy anaty groupe parlementaire aloha ianao zay ny ilazako teo hoe le olona izay mitovy hevitra sy mitovy principe aloha anakenina dia efa afaka manangana groupe parlementaire farafaratsy aloha misy enina afaka mandoda tabatra misy olona anakenina tsy voafehy ny discipline de parti ny mission tsy mission hiaro ny parti na hiaro ny intérêt an'ny président ny parti na hiaro ny intérêt an'ny mpandraraha izay mpanohana ny parti na pomba ny parti na pomba ny fanjakana io na mpanohitra ny fanjakana fa ny intérêt-ko androany dia hiaro ny vahoaka ary za dia tsy maintsy manao deal amin'ilay vahoaka satria ny vahoaka nametraka anaty ao fa androany raha ohatra ka miditra anaty parti akoatra ny vahoaka manana patron ray koa dia za le chef de parti le discipline de parti ka inona ary ny tianareo hiaro an'ilay vahoaka ve za sa hiaro an'ilay parti zay no mahatonga an'io soahantsika io madame Marie-Jo ary mety hoe za rery tsy mahavita fa raha misy anankidimy dia efa zava-dehibe za dia tsoroka aminao fa rehefa tonga amin'ny antenimera-pirenena dia manana ny foto-kevitra androany dia ny malagasy ny aza ny problemako androany sy ny olombelona tsony tsy hoe ny filoha Andry Nirina Rajoelina ny problemako na ny filoha Marc Ravalomanana na ny filoha Sitendra Andrianasoloneko fa ny problemako androany dia malagasy ny fanontaniako dia hoe sambatra ve ny malagasy androany sambatra ve ny malagasy androany fa na iza eo na iza ny eo ka ny valiny dia hoe tsy sambatra ny malagasy donc tsy olombelona tsony ny anahy ny olako androany fa le malagasy le pratika politika le système mihitsiny ao amin'ny antemera-pirenena afaka mijoro mety somaro anisa tsy havitanao fa mba afaka mijoro moa zany rehefa tsy mety io loi de finance io dia mijoro hoe tsy mety tsy isan'ilay solombavam-bahoaka hoe zay hivoaka ny trano fa ataovy ao ny anareo fa ny fivoahanao an-trano dia vao mainka micautionné ny malany an'io fa tsy maninona mety tsy maro anisa fa au moins mba hitan'ilay vahoaka nanangatana hoe tsy manaiky fa tsy manara-dalàna io zavatra ataonareo tsy manara-dalàna io tolo-dalàna anareo tsy manara-dalàna io volavolan-dalàna anareo eo tsy maninona ray sy roa fa nanomboka aloha za misy roa telo efatra solombavam-bahoaka namako reseko lahatra hoe rehefa mety dia mety rehefa tsy mety dia tsy mety la tsy kesy teo anapomba ny fanjakana nampanohatra ny fanjakana tsony zany ny olana fa pomba ny vahoaka androany
masoa ny vahoaka ve ty tetikasany fanjakany ty misy fiatraikany any amin'ny vahoaka ve ty lara-pahamiana ho an'ny vahoaka ve ty zany ny débat zany androany fa tsy hoe iza no mpitondra androany inona no atao prime ministre androany fa nizanizany ao raha-bolona tsy mahavoavany filany vahoaka sy mitodika ho an'ny vahoaka dia tsy miaraka amin'ny gasikara fa raha ohatra ka mamaly ny filany ho an'ny vahoaka dia miaraka amin'ny gasikara zay le principe atsika amin'ny akapobeany ao anatin'izy madame Marizo ary ny farany tiako tsindrina kely raha tsiraka indrindra mazava ho azy zany fa raha ho atsy vazaza aloha dia ny mandoda-tabatra zay ny anjara asaka ho ataon'ny gasikara miinterpele ny mpitondra zay no ataon'ny gasikara manolotra toro-dalàna ho fitaovana izay ny eo ampelantanan'ny gasikara tsy vitan'izay ihany fa force de mobilisation lehibe ao andapa izany ho an'ny vahoaka ianao zany mba solitenan'ny vahoaka ao immobiliser sy anentana ireo hery rehetra misy eo anao zany mba ho tonga saina sy hivondrona ary ny fijeriko madame Marizo aza dia hoe mba anana lanjana ataontsika hoe indépendant amin'ny législature ho avy ity opportunité lehibe zany ary ilaina ny fivondrona an'ireo ataontsika hoe indépendant ireo ahafahana zany mametraka hoe tena ity marina ny lalana tsy mission ana parti politique antsony no atao androany fa mission an'ny vahoaka no ataontsika manomboka androany zany ao anatin'ilay izy ary mitsoroko amintsika rehetra zay mpanaraka amin'ny fandaharana tena masamijoro androany fa tsy misy mpanao politika na anankiray azy nanome ariary anahy tsy misy mpanao politika na anankiray azy nanome volana fa mafiaina androany dia izay rehetrarehetra ekipa ireo mpanao gazety ny majorité miaraka amin'ny tsotra dia anao mba tsy ananako redevabilité mba tsy ananako dette morale hoe zay namatsy volany lahy no izany ty mission ty ity ny ataon'ny lahy rehefa tonga ao fa ny mission androany zany dia ho an'ny vahoaka ary zay mampatonga na manao tolo-tanana isika diaspora tena miantso atsika raha maresy lahatra atsika ny fomba hitondrany gasikara sy aingy avao zay nga manila zako hoe mila aingy avao anarenana nyty pratika politique ty sy ny fomba fanaovana politika anatsarana nyty assemblée nationale na passoire sy manangatanana fotsiny ty dia toany gasikara mba tsy hanana redevabilité amin'ny mpandraraha ary na mpanao politika ary fa ny tena malagasy ao ambadikitsika mialatsika falava kely izy inona ny mampijoro anao inona ny tokonao koa zany ohatra hoe azonao mahatoky tena fa tsy rona any amin'ny malety ianao na tsy foritra amin'ny menace ianao na tsy ny ahy zany ny toko afaka omeko an'ny vahoaka androany dia ny zavatra efa nataoko sy efa hitako satria za mpanao gazety teo aloha ary amin'ny mampanao gazety anazy sy fandarana l'invité du jour io be dia be ny mena amin'ny ravoravo zay tonga tao be dia be ny proposition ana poste tonga tao eny fa hatramina fandaharana zay tonga teny amin'ny lampanjakana teny avaloha ny ona mivantana tamin'ny filoham-pirenena be dia be ny tao ambadika izany be dia be ny vola sy ny alina tao ambadika izany fa mijoro gasikara ary hitanareo ny zavatra nataon'ny gasikara za zany tena miresaka aminareo fa raha seza fotsiny dia daviko raha teo député fotsiny dia tsotra be nandeha tany anatin'ireny parti ireny fa fantatro fa ny confiance saso ekeniny fa tsy vitany vavy zany manantena fa andresy lahatra anareo tsikelikely rehefa tonga ny fotoana fa ny vitako loatra eto tsy mbola nivadika tamin'ny vahoaka tsy mbola nivadika tamin'ny asa nataoko tsy mbola voavidy vola ary mizany zay foana dia fiako ao anaty fandaharana raha misy ny laza ho aza dia efa navoavidy any gasikara ary za efa namadika any gasikara dia afaka miteny izy afaka mamoaka ny dossier izy 95% ny olona zay anaovako terrain hatramin'ny anaovana pré-campagne na madame Marizo dia miteny daholo gasikara tandremy ianao so manao ohatran'ireo tandremy ianao so miova tongeny tandremy ianao so anao ohatry nataony teo satria tsy matoko ny mpanao politika intsony ny malagasy androany leo ny mpanao politika ny malagasy androany dia za napetraka hoe 10 taona raha ny invité du jour fotsiny efa niady ho anareo mbola tsy olombavam-bahoaka tsy voavidin'olona vola tsy voatakalin'olona vola fa mijoro amin'ny hevitra tonga hatrany amina menace ho any mivady aman-janako hitantsika ny tsangana azo na fandaharana ary nge nahatongavako teny amin'izany atao hoe
fiadanana zandarmy zany zany anao inona mpanao gazety ve avita nonga-panjakana fa le fijoroana no marina kely io bitika io fandaotsika re olona nomboka androany mametoky anareo ary ny vidéo tony afaka atao pirofo zay nyteneko mifona tam'ireo nataon'ireo zoko teo aloha fa ezaka tena ezaka anao zay fara epikoa ny amadihana zany tantara zany amadihana zany pratika politika zany amin'ny antemera-pirenena nge hita tonga de hita be zany vao miditra ao anao de lasa groupe parlementaire inona le indépendant ao de hita hoe nakary fa fantatra zany le vidéo ary gasikara de ho hitanareo vao mipetraka angeny antemera-pirenena de hoe groupe parlementaire inona izy de efa hita zany zavatra zany. Inona ny tena hitanao hoe olana tianao horesahanao amin'ny anteny mera voalohany raha ny olana malagasy ohatra seka anontany mihitsy raha hoe anao lalana ianao sa anao lalàna zay foana mampiray ya gasikara aloha manao lalàna fa tsy manao lalana ary rehefa manao terrain de tsy mampanantena olona hoe rehefa député de anamboarako bassin nareo na amboarako an'izao nareo fa ny fampanantenako ny olona de hoe mihaino anareo teneny hoe inona ny olanareo de hiady ho an'izany hiaro ho an'ny tombontsoan'ny malagasy ka gasikara feno soa rehefa tonga eny amin'ny antenimera-pirenena dia ny zavatra voalohany indrindra zay ho apetrakintsika dia ny fijerena ny fitovizan-jo ho an'ny malagasy rehetrarehetra fitovizan-jo io de mizara amin'ny zavatra rehetrarehetra io inona le fitovizan-jo mila mitovy ny fisitrahan'ny vahoaka tafiditra ao zany lalana resahanao zany efa maninona misy tanàna tsisy lavaka misy maninona misy tanàna misy lavaka ahoana ny hidivantsika an'izany inona ny lalàna mifanaraka an'izany mitovy zovy iteratany vahiny sy ny malagasy amin'ny resaka tany eto amintsika tena tompony Madagasikara ve ny malagasy sa efa tompo-trano izy androany any vahiny manjany mitovy ve ny zony mila miady ianao rehefa tonga eny amin'ny fitsarana ny malagasy ny tena ny rariny tena ny marina ve ny sa zay manam-bola zay mahafantatra zay manam-pahefana tontolo ny fitsarana zany fantatritsika zany ny marary any vahoaka androany de tsy misy afa-tsy ty aloha ny anina hoanina sakafo hoanina inona no ahafahana mijery an'izany akoatra ny tolo-dalàna mantsy de misy ihany koa le hoe fanaraha-maso miasan'ny gouvernemanta tena makany tokoa ve departemanta tena mijery an'izany fiakarany vidim-piainana zany le gouvernemanta zany rehetrarehetra zany de tsy maintsy jerentsika amin'ny alalan'ny asa soa-bahoaka na tolo-dalàna io na ny fasafasy amin'ny gouvernement io na donda-tabatra io na interpellation io na anticipation io azoko atao daholo ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa ny anahy zany de ireo zavatra zay verina fa hoe tena akaikadrinda ny rano ny resaka jiro za tsy manao an'izany fa afaka miady ho an'izany ary hiady ho an'izany mihitsiny ao anatin'izay maso ny mavamboaka ny gasikara feno soa zay raha sanatria moa zany ianao tsy voafidy io iverinao mpanao gazety sy any de hiady amin'ny anao antoko politika sa inona ny tonga de valiko tsotra fotsiny aloha gasikara manko tsy hoe niala ho mpanao gazety fa mbola mpanao gazety gasikara fa nanapa-kevitra fotsiny hoe tsy ampy intsony le mametraka fanontaniana fa mila manao acteur au lieu de spectateur dia nanapa-kevitra zany ny amin'ny hoe firotsana manampy corde anankiray ao anatin'le izy fa nazanona zany aza nefany ninina ho vokany ao de misy pratika vaovao miproposeko amin'ny malagasy misy ainga vaovao miproposeko amin'ny malagasy amin'ny alalan'ny boribory-tany fahatelo rehefa miteny boribory-tany fahatelo hoe tsy mety aminay zany fa zao ihany no mety amin'ny fiainanay dia mitohy foana ny asa fanaovan-gazety ary zary ny teny aminao fa na lansolom-bavamboaka ihany koa aza dia mitohy foana izay asa fanaovan-gazety zay fa ny tiako apetraka fotsiny de hoe ny circonscription voalohany de mba ho akaiky nyreto vahoaka eto amin'ny troisième arrondissement reto foana toko zay ataoko amin'izy ireo zany zay aloha ray fa ho an'ny ady ho an'ny malagasy de hoe foana ihany koa zany amin'ny alalan'ny asa fanaovan-gazety amin'ny alalan'ny mpanao politika raha ohatra ka lasa solom-bavamboaka de jerena par rapport ny etika sy ny déontologie ny amin'ny hitondrana an'izay zavatra zay za miteny androany fa sosikevitra nomeko an'ny vahoaka hoe ampio omeo fahefana satria ny vahoaka no manome fahefana afahako miaro kokoa anareo ao anatin'izay tombontsoa anareo sy ny filanareo zay mety ny vahoaka nge makafy anao fa
mbola hitantsika koa pratika atao hoe élection eto Madagasikara tsy haiko na ho resahantsika ity marketing électoral ity fraude électorale sy maro samihafa ity izay mbola ezaka ny edina tsy système zany ihany koa edivana ihany koa zany fanatiana na tsy tiana ninona zavatra mitsanga eo dia mitony ana ny adoka ary ny faniriko dia mandrapitipiko ny masoko dia le mpanao gazety foana ao anatin'le izy zany. Misy seza roa ao amin'ny boriboritany fahatelo fanontaniana hoe raha samy olany ihany tianao kokoa ny miaraka amin'ny ny firaisan-kina candidat ny firaisan-kina sa ny collectif any malagasy sa ny indépendant misy anankitelo na hoe indépendant ary misy ihany koa ny IRMAR rehefa samy olany ihany inona ny ohatrany hoe mba fanirianao kely hoe mba hiady hiaraka amin'ny boriboritany fahatelo mety ho tafita kokoa miaraka amin'izy amin'ireo indépendant sa collectif sa firaisan-kina sa IRMAR sa io moa zany safidin'le vahoaka io ary arakaraka sy tendance misy eo zany marina fa toerana anankiroa madame Marie-Jo raha mifaniriko zany dia ny hoe iza no mamaly ny filan'ny vahoaka iza no mitodika ho an'ny vahoaka fa tsy ady ho an'ny partiany na ho an'ny antokony raha ny tiako ve moa tsy ho centriste niaraka ao anatin'le izy fa ny anahy zany tsy mametraka satria izay foana le pratika tsy hoe firaisan-kina tsy hoe collectif tsy hoe IRMAR fa ny fantaniako androany na collectif ianao na firaisan-kina ianao na IRMAR ianao na indépendant ianao miady ho an'le troisième arrondissement ve ianao ary za miteny raha ny faniriana moa dia anao podroga Gasikara Fiansoa atao troisième arrondissement saingy ny vahoaka ny tompony safidy fa nizaniza tonga eo dia afaka irahako miasa foana raha ho an'le vahoaka ny troisième ny mission zany dia ho an'le vahoaka ny troisième ho an'le vahoaka malagasy satria solombavamboaka ny Madagasikara ihany koa na zany na tsy zany afaka miara-miasa tsy mampaninona na mihitsy no misy toro-dalàna anankiray izay iraisany izay solombavamboaka hiaraka amiko ao fa mireflete any amin'ny troisième arrondissement any amin'ny vahoaka ny troisième arrondissement any amin'ny vahoaka malagasy miara mijoro eo tsy olana amina mihitsy zany satria ny vahoaka ny important fa rehefa hoe mission ho an'ny tombontsoa an'olom-bitsy na mpanao politika na mpitondra fanjakana na mpanohitra ny fanjakana dia mazava ho azy tsy miaraka amin'ny Gasikara ary farany tsy dia tiany madame Marie-Jo satria nandratsaka mihitsy n'izay na izany aza hitatsika ny zavatra iainan'ny vahoaka androany azoazonao an-tsaina ny mety ho tendance ao anatin'ity zavatra mitsanga Ona Gasikara ianao ve zany resaka pratika politika tsika ny resaka fraude électorale tsika andeha hizara ve ianao jirona akoho andeha handoatra vary ve ianao andeha hizara koveta ve ianao raha ohatra ka izay no tokony andresenao satria hoe nidiranao aloha zany no mety hoe izay ihany vahaolana Gasikara izay ihany vahaolana na hoe mametraha kely aty aminay dia hivoaka mpandresanao Gasikara raha izay ny vidin'le fidiranao ao ataonao sa tsy ataonao averika any tsy mahadeputé no tanjona ho an'ny Gasikara nefa ao anatiny mampiditra anao ao anatiny izay mety mahatanterana zay mampatonga antsika amin'ny teny hoe nouvelle pratika politika le proposentsika ary raha mahita ny communication izay avokako isan'andro ny fandaharana Gasikara sy madame Marie-Jo dia efa nisy moa zany ny atao hoe mena miravoravo izay ny proposena na tolotra ny tenako mihitsy fa efa nolaviko nge zany zavatra zany ary za rehefa andeha eny amin'ny fiarahamonina eny dia tsy manana koveta hozarana tsy manana koveta na misy ary zany zangy tsy manana an'izany madame Marie-Jo tsy manana koveta hozarana tsy manana riz-cantonné na vary masaka loarana amin'ny sobika hozarana tsy manana an'izany amin'ny financement resako aminao ary mbola kôtikôta efatra amin'ny playlist dia samy mamoaka ao an-tranony miaraka amin'ireo olona izay resy lahatra mandefa imvola tsy manana fa androany zany dia miteny aminao ny andreseko lahatra anao dia hoe hiaro anao hiady ho anao dia mety aminao zay dia ndao hiaraka amin'ny Gasikara Fiansoa zay zany le zavatra ifampiresantsika fa efa izany pratika politika zany ve ny edivantsika madame Marie-Jo hoe ajanao ty marketing électoral fividianana vato ankolaka dia rehefa tonga ny fampielezan-kevitra dia mizary ianao
fa aorianan'izay ianao tsy hitantsony dia fitaovana nge le vahoaka e. Fa nazanatra zany raha miterahy misy aloha dia misy karazana tanàna na misy karazana fokotany any zay hitanao hoe tena mahantra le vahoaka, tena marary le vahoaka. Misy zavatra zany mba azonao atao dia tonga ianao zany hoe tapaka ny ranona ety, lafo loatra ny ranona ety gasikara feno soa, inona mba azonao anampiana anay? Dia raha vita gasikara feno soa na amin'ny maha-olon-tsotra anahy sy rehefa député dia mety atao koa ny tsy mampaninona nge ny tena ay lafo be le rano, zao ary ampiko anareo anatina fotoana ohatr'izao mba etoako ary ny ranonareo aloha zany ray volana ohatra ka fanaizanatra zany zany vahaolana vojomaika. Fa inona ny vahaolana maritra amin'ity rano miakatra ity? Misy toerana iva zay tena hitanao mijaly le olona marary ny zanany miakatra ny rano aty aminay. Inona ny vahaolana aingana? Inona ny vahaolana maritra? Misy fotoana zany ianao ka hoe ilaina ve no manome dia manome gasikara. Fa inona filozofia? Andao fitana nomena fa andao tsy trondro nomena. Misy olona miteny zay tsy manam-bola fa mba mivoly zay. Ao ary tsika hanao sekalinina, ao tsika hanao imo, dikan'izay mahazo vola kely nareo fa mba madio le tanànanareo, mba tsetsina tsony le tatatra. Zay le pratika politika zay proposeny gasikara ho an'ny malagasy androany. Fantatro fa sarotra zany, mbola mafy ny miady amin'izany fa manomboka ndao tsika aloha hanomboka e, ndao tsika hanomboka. Proposeko amin'ny malagasy le misy faritra tena tsy mety amin'izany fa vao tsy manome. Tonga ianao dia aiza ny t-shirt? Zay mbola tsisy t-shirt, tonga dia lasa izy zay tsy meno aminao zany mba anay t-shirt andrenanao. Tsy maninona zany satria maninona nampanitray ireo malagasy eo. Fananina natao manitra ireo mba hahafana mividy ny vatony, mba hahafana manodikodina ny sainy. Fa androany miteny aminazy hoe ok, raha misy manome voly gasikara ka afaka manota t-shirt dia alao fa ho avy sika amin'ny propagande amin'ny t-shirt anao. Mba farafaratsiny enonao ny hevitry fotsiny azy aloha dia meko izy. Fa ny resaka hoe hividy zavatra vojomaika androany sy rapakapitso herinandro dia lany 5 taona ny vidin'iny dia ozy amantsin'ny olona hoe mahaiza tsara ianao mandinika. Fa ny fanapahan-kevitra ao anatiny 5 minitra na 5 segondra ao amin'ny isoroara dia 5 taona ny hividiananao an'iny ho an'ilay solombavam-bahoaka. Ary raha misy solombavam-bahoaka mampanantena fanamboatra foto-drafitr'asa ampanamboatra n'izao sy zao, anjarany zay. Fa ny gasikara kosa dia hoe ny zavatra asa miandry anahy sy no ataoko no proposeko aminareo vahoaka. Ka izay no azoko avaly izay resaky madame Marizo zay satria izay pratika politika marketing électoral zay mihitsy no ezahantsika edivana. Tsy vita androany zany, tsy vita rapitso rafakapitso zany fa ny zava-dehibe aloha efa manomboka tsika, ndao hanomboka. Ary zany milaza aminao madame Marizo fa efa manomboka tonga saina tsy kelikely malagasy. Nareo olona zay heverintsika fa tsy manana an'izany ataontsika hoe kapasité intellectuelle sy faripahaizana zany ary efa manombonomboka, efa manombonomboka dia alefatsika tsy kelikely le izy. Fa ny hoe filazana hoe izany mesy, izany mpamonjy, izany hanavitra anareo, tsy gasikara ny nanao an'izany. Fa ny gasikara dia hoe isika malagasy ny tompon'ny fahefana, ndao tsika hanomboka ny ray ny lasa roa, ny roa ny lasa telo mandeha tsy kelikely tsika. Fa raha ohatra ka mbola hitaza-potsiny tsika rehefa tsy miditra tsika dia ny olona no manao anazy. Isika manam-pahaizana gasikara feno soa ny anatra ary mampalahelo anazy dia hoe itsika nianatra lasa mitaza-potsiny androany dia rehefa mitaza-potsiny ianao dia ataon'ny olona tsy nianatra io. Misorotra ohatra hoe manoritra lalana hafa mihitsy hoe viana efa elaela le izy zany gasikara. Ianao mpikabary ianao, tily ianao nahazo fanabeazana tily ianao, efa ela ianao no te hanao gazety, ela ianao no te hirotsaka ho an'ny firenena zany mpandroso ny firenena. Efa vato anankiray voalohany ho amin'ny 5 taona ho avy ve zao hoe resaka filoham-pirenena le raha eto? Mazava ho azy aloha solombavam-bahoaka aloha no hirotsahako hiady ho an'ny vahoaka, hiaro ny atao hoe malagasy hitondra ny tena malagasy ho feon'ny vahoaka. Dia ny azontsika resahana aloha androany dia ny hoe andao tsika hanomboka. Solombavam-bahoaka manara-maso ny mpanatanteraka, solombavam-bahoaka manolotra tolo-dalàna, solombavam-bahoaka ho fitaovana eo ampelantanan'ny vahoaka hijery an'ny malagasy. Andao ataontsika hoe tsy mbola naka-danitra aloha androany fa tsy tsimba zaza ihany
no ahafahana manova ny Madagasikara. Fantantsika androany dia hoe ny Tsimbazaza hiady ho an'ny vahoaka malagasy. Inona ny azon'ny diaspora zany atao raha atao hoe hanohana anao izy na tahaka izany dia inona no ataony satria tsy afaka mifidy izay aty na dia mipetraka ny boriboritelo aza. Ny fanamariako voalohany indrindra aloha ny diaspora tao anatin'ny ataontsika hoe 10 taona ny makaty no tena nanomboka aktif ary tena niseho sehatra indrindra fa ny 5 taona farany ny diaspora tena nijoro amin'ady hevitra, diaspora tena maneho hevitra, ny diaspora manao hetsika, izany hoe nanomboka aktif ny diaspora manerana tany ho an'ny Madagasikara. Tsy hoe tsy aktif izy teo aloha fa nanomboka tazana izy, nandray anjara izy. Ary raha mijery ny vola ampidirin'ny diaspora ho an'ny Madagasikara, hitantsika hoe betsaka. Ka androany dia mitodika aminareo satria matoa afaka manao an'izao fandaharan'izao betsaka ny diaspora ny manaraka akaiky ny raharaham-pirenena. Inona ny antony? Noho ny fitiavany an'ity Madagasikara ity. Noho ny faniriny fa te ahita ny Madagasikara ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Mety noho ny asa sy ny fitadiavana, ny fianarana no mamila ravinahitra anazy any ivelany, fa ny fosiny sainy sy ny fanany dia ho an'ilay Madagasikara. Ka androany Gasikara feno soa ilay zandrinareo, ilay zanakareo dia mitodika ho anareo. Gasikara feno soa dia singam-bola anankiray ao anatin'ny volon-doha. Singam-bola anankiray izay te hitondra fiovana, te hitondra hainga avao ho an'ny Madagasikara. Gasikara feno soa dia nanana n'ilay ataontsika hoe fitiavan-tanindrazana. Ary everiko foana fa tsy tonga ho azy no na Gasikara no anarako. Izay nomeny ray aman-dreny anahy. Fa ozy hoe mety misy ny ataontsika hoe mission efa nampanaovan'Andriamanitra n'izany Gasikara zany ngambany. Ny antony nahatonga an'izany anarako izany dia ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny Madagasikara. Io ambonantsika io tanindrazana sy Madagasikara io. Miresaka amin'ny manodidina, miresaka amin'ny avina aty an-tanindrazana, miresaka amin'ny réseaux sociaux, mifandresy lahatra. Izany ny zavatra tena andrasako voalohany indrindra amintsika diaspora. Raha miombon-kevitra ianao, raha mba ataontsika hoe na tsy izy manontolo ary fa ny kely indrindra amin'ny ideolojia na ny foto-kevitra hijoron'ny Gasikara dia andao hiresaka amin'ny manodidina, andao hiresaka amin'ny havana na any ampita na aty an-tanindrazana na amin'ny réseaux sociaux mifandresy lahatra isika. Mazava ho azy raha misy ny azo atolotra tena raisina atanandroa ianareo diaspora fa isan'ny ataontsika hoe afana mifanome tanana amin'ny fanohanana sahala amin'izao. Ny fifidianana dia tsy hoe vola ataontsika hoe hifidianana vato fa androany tena mahatsapa androany sarotra ny manao fifidianana eto Madagasikara. Na dia ny lasantsy na ny sakafo hohanin'ny ankizy manao portaporta mandeha fotsiny azy tena ilainy izany. Na dia ny afahantsika ataontsika hoe miantoka sakafo an'ireo délégué de vote mba hiambina ny safidim-bahoaka, délégué de vote mba hiaro ny safidim-bahoaka tsy ho avilan'ny olon-dratsy aza dia mba mila moyen kely izany mba afahantsika manatanteraka ny tantsika hoe tena ny safidim-bahoaka marina no hivoaka amin'ny voka-pifidianana fa tsy ny alabato na ny fanodikodinana an'izay safidim-bahoaka izay. Ka dia miantso tolo-tanana miantso tolo-tanana mihitsy tolo-tanana izay afahantsika mifanampy, ahafahana miaro an'izay hazakazaka izay. Fantatro fa sahirana ihany koa ianareo diaspora noho ny fivelomana sy ny asa rehetrarehetra ny andafy any fa ozy hoe ny herikerika tompoko mahatondra drano ary tsy vitako izao samirery fa vitako izao sy anao ho an'ity Madagasikara mamitsika ity. Ary ozy hoe be dia be no nanome toky, be dia be no efa nainy resaka fa Gasikara feno soa efa hitanareo no nataony hatramin'izay ary mbola afaka manome toky ny zavatra ataoko rehefa tonga eny Tsimbazaza. Mankasitraka Madame Marie-Jo, mankasitraka ny émission Gasikara, mankasitraka an'ireo malagasy rehetra any am-pielezana matombo jery an'izao fandaharan'izao dia mbola misy fombo tempo ho an'ity firenentsika ity. Mbola misy ny fanantenana, tsy mahazo kivy tsika fa ny Madagasikara tsy an'olona
fa atsika zay misy raha malagasy zay mbola mitonona hoe malagasy tsy mahasikivitsika tsy miteny hoe androany androsy Madagasikara fa ndao re olona anomboka tsy maintsy manomboka tsika vo tonga ny fiovana raha mitaza fotsiny tsika raha mitsikera fotsiny tsika tsisy fiovana fa ndao alotsika anomboka tombo-dalana fotsiny Gasikara androany fa zaho sy anao tsika rehetra ny fanampy dia afaka mba ampihiratra kely hoan'le Madagasikara mamitsika sy le Madagasikara izay mampireharehatsika fa malagasy be loatra ny zavatsoa eto Madagasikara eto satria Gasikara feno soa. Mankasiraka. Sotranao Gasikara feno soa.